fa tsy andraikitra ny fitondram-panjakana samirery ny fanafoanana sy ny fanadiovana ny tanàna fa andraikitry ny tsirairay sy ny isam-batan'olona izany mba hisorohana amin'ny mety ho fiparitany aretina ary mba ananana n'izay fahadiovana izay. Mandray andraikitra amin'izany ny fikambanana Malagasy Youth For Development na ny Malagasy Y4D ka nanantanteraka fanadiovana faobe androany teny amin'ny fokontany 67 hektara iny. Manoloana ny fianaky ny valanaretina peste dia nanantanteraka fanadiovana faobe ireo tanora mivondry rao anatin'ny fikambanana Malagasy Youth For Development ny maraina teo teny amin'ny 17 hektara. Fandraisana andraikitra no natao raha ny fanazavana izay noety ny filohan'ny fikambanana Malagasy Y4D. Manoloana ny valanaretina peste izay misy eto Madagasikara eto Antananarivo dia hitantsika fa nanao antsoavy ny filoham-pirenena manentana ny rehetra amin'ny fanadiovana, manentana ny tanora amin'ny fanadiovana faobe. Koa namaly izany antso filoham-pirenena izany ny association Malagasy Youth For Development ary nanantanteraka ny fanadiovana faobe izay natao teto 67 hektara satria eto no misy ny siège ny fikambanana Malagasy Youth For Development. No antitra anterany fikambanana Y4D fa tsy andraikitry ny fanjakana irery no miady amin'ny fianaky ny valanaretina peste. Eto izahay tanora manatrika eto dia manome hafatra ho an'ny mpiarabelona rehetrarehetra ny fisorohana ny peste dia tsy hoe adidy sy andraikitry ny ministera ny fahasalamana akory na ho an'ny fanjakana fa kosa ny tsirairay mihitsy no tokony mandray andraikitra amin'izany fisorohana ny peste izany amin'ny alalan'ny fanadiovana. Koa manentana ny tokantrano rehetrarehetra anao an'izay fanadiovana faobe izay eny fokontany rehetra koa ary manome ohatra ny tanora rehetrarehetra izahay tanora Malagasy Youth For Development mba handray ihany koa ny anjara birikinareo amin'ity fanalana ny sy fisorohana ny peste ity. Androany dia notoloran'izy ireo fitaovana samihafa ihany koa ireo mpamafa lalana ampiasaina ho fanadiovana ny fokontany. Amin'ny anaran'ny tanora Malagasy Youth For Development no anolorana reto fitaovana izay nampiasaina androany ireto ho an'ny commune sy ny fokontany eto atoerana. Nisy ihany koa ny fanentanana natao ho amin'ny fanasana tanana amin'ny savony. Ho an'ny fikambanana Malagasy Y4D dia dingana voalohany eo amin'ny fiara-miasa amin'ny fokontany sy ny commune no nitanterahana androany fa mbola isy ny asa fanadiovana sy ny asa fampandrosoana izay ho tanterahana. Ny fikambanana Y4D raha tsy aivina dia sehatra iray ivelaran'ny tanora mba ahitany fahombiazana sy andraisany anjara eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana.